Asa fanasoavana maimaim-poana no nentin'ny fikambanana GAM na ny groupement des activités Etiorombe nisehoana voalohany. Tokatrano 700 tao amin'ny commune ambanivohitra Ankilo no namendrahana izy ireo fanafody famonoana parasy, kongona ary kalalao ka olona 700 no nahazo tombontsoa tamin'izany ny sabotsy 9 septambra 2020 lasa teo. Tena ilain'le olona tokoa amin'izao fotoana zao satria ny andro moa manomboka mafana dia misy zany ny ody parasy izay nataonay, ny ody kongona ary ny ody voalavo sy ny kadradraka. Mankasitraka izao famonoana parasy bibikely izao ny mponina ao Ankily. Zany dia faly misaotra ny fikambanana GAM zay mamono ny bibikely misy eto aminay Ankily. Taorian'izay dia nandraoka ny fako tao andrefatsena akaiky ny CEG ihany koa izy ireo ka fako 10 benina no afaka teo. Ny fako zany ny hita eto raha vao miditra ny tanàna ny Osy ianao dia tena ny fako miangona isan'ny quartier isaky ny any an-tsena tsy tenenina intsony. Amin'ity faritra ity dia ny safidy an'ity zahay fa satria dia tena miangona tokoa ny fako. Eto akaiky ny CEG ny Osy zany zay zao no mandio an'ity fako ity. Fantatra fa mbola hitohy sy hitatra manerana ny faritra Iorombe izao fanasoavam-bahoaka ataony GAM izao.